Nasina fanamboarana kosa ny tohadrano amin'ny renirano Manony any amin'ny commune Tanambe district Anaparafara-Vola nahazo pompondrano fatsakana miisa 270 ihany koa ny fokotany dimy ao anatin'ity commune ity ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nitokana tamin'ny fomba ofisialy izany ny sabotsy sy lasa teo ny namana velo sisany indrindra no tatitra izay vaovao izay. Tonga nitsidika ny taty amin'ny fatra loatra mangory indray ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny sabotsy teo teto amin'ny commune Tanambe district Anaparafara-Vola olana teto nandritra ny taona maro ny famatsiana rano fisotro madio ny renandramonjy no tsy maintsy ny ainan'ny mponina voavaza ny olan'izany ankehitriny pompifatsakana misy 270 no natolotra ho an'ny mponina eto amin'ny commune Tanambe mponina misy 2 namonina amina fokotany 10 eto amin'ny commune no misitraka izany famatsin-drano fisotro madio izany amin'ny mahatany Mokabary eny aty amin'ny fatra loatra mangoro dia ilaina ny fanatsarana ny fototra-fitrasa amin'ny famatsin-drano ireo tanimbary nisy arak'izany ny fiara-miasan'ny fitondram-panjakana tamin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny fanatsarana ny lakan-drano namonjy mitetiny eo amin'ny 770 tapitrisa ariary eo ny teti-bidiny ny fanatsarana izay natao akoatra ny lakan-drano dia tafiditra ao anatin'izay ny fametrahana tetezana maromaro amin'izay lalovany ity lakan-drano ity eo ihany koa ny fanatsarana ny lalana manamorona azy raha 2 hektara ny tanimbary mahazo famatsin-drano ara-dalàna teo aloha ankehitriny kosa mahatratratra ny amin'ny 1,5 hektara izany manodidina ny 1,7 tokantrano no misitraka izany.